dia mpifaliana lehibe no anolorako ny arahaba ho antsika tsiraray avy ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho an'ny satokantrano sy ny sambatan'olona. Isaorana lehibe indray ny tompo Andriamanitra izay nanome antsika famindram-po vaovao, nanome antsika fahasoavana, nanome antsika tombonandro, ahafahantsika indray mbola mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, mifampivavaka ihany koa, satria ety ambonin'ny tany isika, miaina ety amin'ity tany fandalovana ity, dia voalaza ny soratra masina hoe rehefa nasedra tety ambonin'ny tany dia voly sy ny anjeliny, dia mazava ny tenin'ny Jaona hoe izy ireny rehefa tonga dia tsy avy tsy hangalatra sy hamono ary andringana. Manoloana izany dia Satana tsy hitondra zavatra tsara, tsy mitondra zavatra milamina, tsy mitondra zavatra mahafinaritra, tsy mitondra zavatra mampahery, tsy mitondra zavatra hoe mba tena hitondra fifaliana, fa ny ao am-pelantanany devoly dia zavatra ratsy avokoa. Izay indrindra no nitenenako teny am-piandohana hoe hifampivavaka isika, satria raha mbola eto ambonin'ity tany ity dia ilaina mifampivavaka. Koa dia isaorana lehibe ny tompo Andriamanitra nanome antsika izao fotoana lehibe izao, ary mankasitraka anao sahady ihany koa nanokana ny fotoananao, ny oranao mba hahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra, ary ihany koa mba hahafahantsika ihany koa tena hiaraka mivavaka hoe aho teo aloha. Koa mialohan'ny zavatra rehetra, satria moa an'Andriamanitra ny fotoana, izy ny mitahantsika, dia andaontsika hivavaka ametraka ny fotoana rehetrarehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ary ho anao izay ny tokantrano ihany koa dia mba tiako hiaraka mivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra, ary hitondra mivavaka ity fotoana ity mba ho akintsika eo tanan'Andriamanitra, eo ambany fitariam-fanahy masina, mandraisa antsika Yesu fahasoavana avetrany, ndao ary tomboko hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay, saotranao amin'ny anaran'i Jesosy, fanomenao fotoana ahafahany mbola hifampahery sy hifampivavaka indray izay amin'ny alalan'izao fotoana amin'ity fahitalavitra ity. Apetraka eo tananao Andriamanitra ny fotoana rehetra, atolotra ambany fitariam fanahy masina sy ny heriny. Ampahery anay ianao fanahy masina, anosotra ny fotoana rehetra ianao, mba fotoana ny miavaka ka andraisana ny fahasoavana lehibe ity fotoana androany ity. Ary ankehitriny tompo dia entiko mivavaka sahady ireo olona marary, ireo olona ao anatin'ny olana izay mandalo ady, na misy fahasairanana tena mafy ny fiainany, dia tahio izy vojeo, hidiran-tsehatra eo aminy ianao ka seho amin'ny voninahitra ao Andriamanitra. Ianao lefa niteny mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fotoan-tsarotra rehetra ianao, amin'ny anaran'i Jesosy tahinany izao fotoana izao, amen. Eny tompoko, maki tenin'Andriamanitra ary isika ao amin'ny Timoty faharoa, toko fahatelo, andininy voalohany. Timoty faharoa, toko fahatelo, andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy, izao no vaky ny tenin'Andriamanitra. Misy soramandry kely ery ambony ery manao hoe ny amin'ny fiamorana any amparany. Fa aoko fantatrao zao fa ny amparany any dia isy andro mahory, ary andiny faharoa fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manora sy reny, tsy manaja izay masina. Dia tsy toiziko tsony aloha vaky teny fa mbola rehefa tsika eny ihany famakina ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo. Fa ny lohahevitra ianarantsika androany dia hoe inona no tokony ataontsika rehefa tonga ao anatin'ny fotoana mandalo fasarotana, na hoe inona no tokony fietsika ao ataontsika mba hahafahantsika manatrika ny atao hoe fotoan-tsarotra. Raha ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny sy izao vaninandro iainantsika izao tokoa ry hava malalo amin'ny tompo dia te hilaza amintsika sahady ny zava-misy sy ny zavatra miseho rehetra hoe tena efa ao anaty andro farany isika. Efa tena miaina tanteraka ao anaty vaninandro farany mihitsy isika taranaka izay miaina ankehitriny. Ireo zava-misy sy mitranga, ireo zavatra miseho maneran-tany, ireo karazana trangam-piainana maro, ireo olana saro-bahana, ireo aretina, ireo fahoriana, ireo fikorontanana, ireo zavatra maro be izay mitranga ireny
de ohatry ny efa te apahiratra ny masotsika ry laza amitsika hoe efa tena miaina na hoe tafiditra anatiny andro farany a itsika taranaka misy a ankehitriny ho iaho. Ny izany indrindrany ry havana de zao no teneniko amitsika, itonatsika ho any amin'ny fifoazana fa iratany saitsika ny tenin'Andriamanitra zay ampitonainy tompo androany, satria ny tenin'Andriamanitra na hoe ity baiboly masina ity de efa nisorata anatin'ity daholo ry zavatra mbola hitranga sy iseho any arina, ary zao tanteraka amin'ny androtsika zao daholo ny akamaroany zany. De hoy aho zany amitsika hoe ry havano, zao aloha ny ampitondrain'ny tompo ahako zay hoentiko aminao ankehitriny, na inona efa nitranga, na inona zava-misy, na inona fiainana lovanao, mety mandalo fikorotanana ara-panambadiana ianao, mety mandalo fasarotana ara-bola ianao, mety marary efa tsy sitrapanafody ianao, mety misy aretina mandehandeha mihitsy amin'ny tenanao ao, mety marary ny tova ao anatinao ao, de zao ny azadino. Andriamanitra kosa de laza nefa ny manao hoe izy le mahay zavatra rehetra. Tsy avelan'Andriamanitra ho resy zany zay olona mbola miakina am' Jesosy Kristy, tsy avelan'Andriamanitra ho rendrika izany zay olona mbola miandrandra sy mino fisian'Andriamanitra. Koa manoloana ny zava-misy azy de hoy amitsika raha ny voalaza soratra masina de zao: maro ny zavatra hitranga sy iseho ety ambonin'ny tany a amin'ny andro farany. Maro ny zavatra hitranga sy iseho ety ambonin'ny tany a amin'ny andro farany. Anisany anankiray am'izany dia ny fisiany andro mahory, na hoe ny fisiany andro sarotra na fotoan-tsarotra. Baiboly anao moa de efa miteny mihitsiny a, zao voalazany soratra masina: antsoy amin'ny andro mahory, antsoy aho izy Andriamanitra amin'ny andro mahory, amin'ny andro sarotra. De mampirisika Andriamanitra zany de efa niteny, Andriamanitra zany de efa nilaza meloha fa tsy maintsy isy ny fotoan-tsarotra, isy ny andro mahory zay tsy maintsy hitranga ety ambonin'ny tany. Rehefa Andriamanitra nefa no niteny, rehefa Andriamanitra nefa nanoratra, rehefa ny baiboly nefa no laza, de na iza mety ino, na iza mety tsy ino, na iza mety ho resy lahatra, na iza tsy ho resy lahatra, rehefa ny soratra masina no niteny, rehefa Andriamanitra no laza ny zavatra hitranga, de tsy maintsy tanteraka avokoa zay rehetrarehetra no lazain'Andriamanitra. Filazantsara Luka toko voalohany raha moa de milaza 7:30 manao hoe fa tsy izy tsy ho tanteraka zay teny rehetra efa naloaka ny vavan'Andriamanitra. Zany hoe na inona teny nambaran'Andriamanitra, nambaran'ny soratra masina, na inona teny efa naloaka ny vavan'Andriamanitra, de zao zany ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy maintsy tanteraka zay tenenin'Andriamanitra, tsy maintsy tanteraka zay voalazan'ny baiboly, tsy maintsy tanteraka zay naloaka ny vavan'Andriamanitra. Ka na iza mety anakana izany, na iza mety anohatra izany, na iza mety ho resy lahatra na tsy resy lahatra, rehefa Andriamanitra no niteny de tsy maintsy tanteraka zay lazainy. Koa anisan'ny voalazan'ny soratra masina eto hoe any aparana any, na hoe amin'ny andro farany a de isy andro mahory a hitranga ety ambonin'ny tany. Isy fotoan-tsarotra iseho ety ambonin'ny tany, isy fotoan-tsarotra iseho ety ambonin'ny tany. Misy karaza-trangam-piainana, olana saro-bahana, fahaverezan-kevitra, aretina tsy sitrapanafody, toetran'olona maro zay mety tena hoe mampanontany tena hoe fa naninona na de mpinamana zao ary mety mifampivady. Zany zavatra zany tsy tonga ho azy fa efa voalaza ny soratra masina fa isy andro sarotra, isy fotoan-tsarotra iseho ety ambonin'ny tany, na hoe isy fasarotana marobe hitranga ety ambonin'ny tany amin'ny andro farany. Koa raha reo tranga le zava-misy zay miseho ety ambonin'ny tany ry havana, de tsy tokony ampanontany tenatsika intsony, na mbola atonga atsika andinika hoe fa ina ary ny antony zao, fa tonga de resy lahatra isika hoe tanteraka le nitenenin'Andriamanitra, tanteraka zay voalaza ny soratra masina, voalaza n'Andriamanitra tany aloha fa amin'ny andro farany de isy fotoan-tsarotra iseho ety ambonin'ny tany. Ka noho izany aza, ahoana aza no ahafahantsika ny atrehantsika zanak'olombelona izany andro sarotra izany, na hoe izany fotoan-tsarotra izany? Ahoana ny tokony ataontsika? Ahoana ny ahafahantsika niatrika? Satria le izy tsy maintsy ho tonga, le izy tsy maintsy iseho, le izy tsy maintsy hitranga ety ambonin'ny tany. Fa ny tokony atao de hoe ahoana no ahafahantsika zanak'olombelona, na hoe ahoana no ahafahantsika mpino kristianina hiatrika izany fotoan-tsarotra izany?
zay no enaratsika androany. Maro amin'ny olona tokoa rehefa miatsoka fotoatsarotra matsy indraindray no tady andeha alohan'Andriamanitra. Diso fanapahan-kevitra raisina ka ny akamaroan'ny olona lasa manonao foana. Rehefa mandalo fasarotana izy, rehefa mandalo fotoatsarotra izy, rehefa mandalo zava-manahirana ao amin'ny tokantrano, eo amin'ny tontolon'ny asa, eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fahasalamana, na eo amin'ny fitaizany zanana, rehefa misy zavatra sarotra zay lalovana satrean'ny olona, dia ny akamaroan'ny olona dia diso fanapahan-kevitra raisina ka tsy vitsy no lasa manonao foana vao maika miampindray ny olana atrehany, vao maika miampindray ny zavatraritra izay lalovana. Ka io indrindra ny androany tsy maintsy nampitondrain'Andriamanitra izao afatra izao hoe ahoana no ahafahantsika hiatrika izany atao hoe fotoatsarotra izany amin'izao andro farany izao. Voalohany ary dity atao jerevantsika ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra ary. Ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra hitantsika ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:20 manomboka andininy voalohany ka hatramin'ny 7:20 angambany atsovakiko izy io fa hofitiniko ny tantara. Ny zavatra nitranga sy nisy mantsy raha ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 8:20 ao dia hoe ny vavaka Eli tamin'izany fotoana izany. Dia voalaza ny soratra masina fa rehefa ny vavaka Eli mpanjaka voalohany toko 7:20 dia ambara soratra masina fa tsy nilatsaka ny ranorana telo taona sy enim-bolana. Rehefa tsy nilatsaka ny ranorana 3 taona sy enim-bolana dia nandalo fasarotana ny tany satria lasa nisy ny mosary, lasa tsy navokatra ny tany, lasa nanao foana ny olona, lasa diso fanapahan-kevitra ny raisina ny olona ary ny akamaroan'ny olona azy vokatry ny fasarotana zava-misy trangam-piainana. Dia hozy ny soratra masina hoe ao amin'ny 9:20 ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 8:20 azafady dia ambara soratra masina fa lasa nanomboka nanompo sampy ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana. Irorosaina ny olona, tsy tena nitombona tamin'ny famponan'Andriamanitra ntsony ny olona, tsy sa tena niatehitra sy niakina tamin'Andriamanitra ntsony ny akamaroan'ny olona. Rava tanteraka le finoana tao anatin'ny olona hoe hiatehitra amin'Andriamanitra raha misy fotoatsarotra, hiatehitra amin'Andriamanitra raha miatsikady sy olana, hiatehitra amin'Andriamanitra raha misy zava-misy, raha misy zavatra atrehana. Lasa tsy niaina tamin'ny finoana ntsony ny akamaroan'ny olona fa lasa niazakazaka nanompa ny bala sy niazo tarita. Vokatra izay zavatra izay dia voalaza ny mpanjaka voalohany toko 7:20 manomboka andiny voalohany io fa tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny lasa niverin-dalana ny zanak'Israely satria lavo tao anatin'ny fampotsamby, tonga tao anatin'ny fiverenan-dalana, niala tamin'Andriamanitra noho ny zavatraritra ny lalovana satria tsy mora niatrika izany hoe 3 taona sy tapany tsy nisy ranorana ny latsaka, tsisy navokatra ny tany, tsisy haniko hanina intsony, tonga ny mosary, tonga ny krizy, tonga ny tsy fahampiana ary be dia be io ray aman-dreny nanao foana, ny tanora nanao foana ary ny akamaroan'ny olona dia araka le fiteny malagasy manao hoe very fanambola velona ny akamaroan'ny olona tamin'izany fotoana izany. Rehefa niverin-dalana ka niala tamin'Andriamanitra ka nironana ka ny amin'ny fampotsampy reto vahoakan'Andriamanitra reto dia izao zavatra nisy. Niaina tao anatin'ny fotoatsarotra tanteraka izy tamin'izany fotoana izany, niaina tao anaty olana satria voalaza soratra masina hoe nikatona ny lanitra tsisy orana, rehefa tsisy orana dia nisy mosary tsy navokatra ny tany. Tena nisongadina tanteraka mihitsy tao anatin'ny tantara vakitsika io dia ambara soratra masina fa na Eli zay lehilahin'Andriamanitra, le Eli zay tena mivavaka, Eli zay azo lazaina koa fa olom-boafidin'Andriamanitra ary mpaminanana izy azy dia zavatra songadina. Dia hozy ny soratra masina amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:20 manomboka 8:7 hoe nanomboka nanenjika any Eli amin'izay le mpanjaka vavy atao hoe Jezebely. I Jezebely ity dia io no tena nanenjika any Eli, nokasaina ho vonoana ho faty Eli. Fotoatsarotra ho an'ny Eli izany, ambava hoana ny fahafatesana izy, tsy hitan-tsoa izay ho ataony, tsy hitan'izay ho saran-kotana, tsy hitan'izay hiainana, fa voalaza ny soratra masina hoe zao mihitsy ny tenen'ny Jezebely rehefa maty ireo mpaminany ny bala satria nanao fanamby Eli hoe zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo e. Dia zao ny Andriamanitra zao ndao izay ny ekena ho Andriamanitra, zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo e. Dia izay no ekena amin'ny ekentsika fa Andriamanitra hivavahana. Niantso ireo mpaminany ny bala Eli, 500 lahy mpaminany ny bala, ireo mpaminany mpanompo sampy. Fa Eli re sisa ny mpaminany Jehova, Eli re sisa ny nanompo an'Andriamanitra. Ary zay no natonga ny Eli nanao safidy teo alohan'izy ireo hoe zao e, sady izaho re sisa ny mpanompon'Andriamanitra
fa ianareo marobe samy maka vatotrombola sahaka anankiray a ianareo koa aka anankiray de samy aka kitay azo isika de apetra anorona ny altara ho an' Jehova ako fa ianareo afaka manorona ny altarany bala ka ity mifanamby iantso ny Andriamanitra anareo ianareo fa za iantso an'le Andriamanitra ray sy nahary ny zavatra rehetrarehetra ka izao sy Andriamanitra mamaly amin'ny afo de zay no eketsika ho Andriamanitra mazava be fa zavatra hitan'ny olona tokoa tamin'izany fotoana rehefa nanatonandreo mpaminany bala rehefa nanomboka nanatonandreto mpanao ody ratsy reto reo vahoaka de ohatry hoe mahita zavatra tokoa ohatry hoe misy zavatra miseho any tohatra hoe misy zavatra misongadina amin'ny fiheverana tohatra hoe misy vahaolana kely vetivety kanefa ny zavatra misy ny fiainana de vomaika ny rava ny fiainana de vomaika ny sarotra ny olana de vomaika ny tombo fa tsy nisy vahaolana akory de nanomboka nanaiky ary reto mpaminany bala tsy maninona ary andao atao zany satria izy ireo netehitra tokoa fa ibala de Andriamanitra ibala de mamaly an'izy ireo zay ny fiheverana ny zavatra nitranga nefa de zao niantso nanomboka napetraka izy ireo ny altara napetraka ny kitay azo napetraka teo ambony ny vatotrombolay de nanomboka ny maraina mandrafahita atao vonany andro izy ireo de niantso foanao bala alatsao ny afo andevina mifanatra mba tonga andreto vahoaka be de be reto iaiko fa tena Andriamanitra ianao afaka ivavahany ianao ry bala niantso izy ireo tsisy nanoana tsisy namaly tsisy nandatsaka afo nanomboka tamin'ny maraina mandra-patao vonany andro nefa rany ara moa nanomboka nitetetena tamin'ny sabatra mihitsy ny mpaminany bala latsaka ny rany satria nietseretina rehefa atao zay de amaly bala de amy afo an'izy ireo zavatra ny senefany a tsy nisy afo ny latsaka tsy namaly an'izy ireo le bala tsy niaino an'izy ireo le mpamina lay bala zay nitompony izy ireo tsy namaly andreto mpaminany nefa rany de zao nyteniny Eli hoe zao mbola lasa ny avela angamba ny Andriamanitra anareo na mbola nisy naleny angambany fa zao alohandray mba ho ataoko ny anjarako napetraka Eli ny kitay napetraka tsara teo ambony altara napetraka ny vatotromby atao fanatitra nasiny rano manodidina ny toerana nandatsaka nalefa teo mihitsy ny rano nanodidina an'io toerana io zavatra mampahery de zao rehefa niantso Eli de zao teny Andriamanitra ianao le afaka mampiverina fon'ny olona aminao ndray mandalo fasarotana ny olona mandalo ady ny olona mandalo olana ny olona fa zao Andriamanitra ankehitriny de zao ny teneniko aminao aoko fantatra nio fianao no Andriamanitra alatsao ny afo niaraka tamin'izay de isaorana n'Andriamanitra fa nidina ny afo avy any an-danitra levina mifanatitra tamin'izany ary tena niaiky ny olona fa io Jehova izy no Andriamanitra izy le Andriamanitra velona izy le Andriamanitra ivavahana izy le Andriamanitra natao ekofana fa nga vita teo tantara ozy ianao no vonona tokoa mpaminany bala rehetra fa nanomboka tezy Jezebela tenena amin'ny Eli farapitso de vonoko koa izy tapahako ny lohany taka nanovany andreo mpaminaniko reo tsy maintsy ampidaliko izy fa nanomboka teo nanomboka nandalo fotoatsarotra Eli nanomboka nandalo fasarotana Eli nanomboka tena niorooro ny fiainany Eli takony hoe ambava hoana ny fahafatesana tsy mandry andro tsy mandry alina fa fitantainana ny fiainany tao anaty olana ny fiainany ary io no akatsika lesona amin'ity an'io ity hoe ny zavatra nalovany Eli teo amin'ny fanenjehana na ny fotoatsarotra zay ny ainany manoloana ny Jezebela ny zavatra ny ainany Eli no jerevantsika ka voalohany ary inona ny tokony ataontsika rehefa mandalo fotoatsarotra anisan'ny lohalaharana mila tena iainantsika rehefa anatin'ny fotoatsarotra de ity mahaiza miaino an'Andriamanitra aza mandeha aloha an'Andriamanitra zany na inona zavatra mahaporitra anao mahatery anao tandremo sosanatria hoe no ny fasarotana na ny zava-misy na ny trangam-piainana de anapa-kevitra andeha aloha an'Andriamanitra mampirisika ary firiava malala andao hianatra iaino an'Andriamanitra manoloana zavatraritra lalovanao miainoa an'Andriamanitra aloha mahaiza miaino an'Andriamanitra amin'ny fotoany mihitsy enoy fa afaka taridalana anao Andriamanitra afaka mangy anao Andriamanitra afaka hiteniny sitrapony zay tokony ataonao Andriamanitra rehefa mandalo fotoatsarotra ianao mahaiza miaino an'Andriamanitra aza kivy zany tsika na hoe mandeha mialoha an'Andriamanitra fandana aloha miaino an'Andriamanitra miaino ny feo an'Andriamanitra aza miala amin'Andriamanitra zany zay ny tiako tenena voaloha na manahoana fasarotana
na inona fotoatsarotra lalovana, na inona zavatra mety misy iainanao, mety marary ianao zao tokantrano, mety efa lany vola tamin'ny dokotera, efa tsy sitrany fanafodiny dokotera tsony ozy ny dokotera angambany ianao, fa androany amteny aminao zay tsy hain'ny olona tao nge mbola hain'Andriamanitra, mbola vitany hamonjy anao, mbola vitany hanasitrana zavaboarin'Andriamanitra nge ianao io ainy manasitrana anao hialy ambon'ny fandrina io, ainy manasitrana anao hialy ambon'ny toerana zay ipetrahanao ao anaty aretina io, ainy koa mamaly olana saribahana zay evenao fa taka tsisy fanantenana intsony, fa andao aza malaky manapa-kevitra, aza malaky kivy, aza mitanondrika ianao manoloana zava-misy sy mifasarotana, fa zao andao hiainao an'Andriamanitra. De araka le teny teo hoe rehefa mandalo fotoan-tsarotra ianao, rehefa mandalo fotoana manahirana ianao, rehefa mandalo fasarotana zay raha maha-olombelona anao de zany hoe tsisy hevitra intsony ty, tsisy vahaolana intsony ty, tsy hitako tsony zay ho atao, araka ny teny Petera efa nikely aina, dikanina nge de efa nanao zay azoko natao ahy efa niezaka tamin'ny fahaizako, efa niezaka tamin'ny fahalalako, efa nampiasaiko daholo ny fomba rehetrarehetra, fa tsy nandaitra le izy, tsy naomby le izy, tsy nety le izy, fa zavatra lehibe anankiray ozy Petera, no ny teninao de andeha ho alatsako ny aratiko. Dovaka itsika ny tenin'Andriamanitra, liko toko 5 andiny 5, liko toko 5 andiny 5, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy toy izao mivaky ny tenin'Andriamanitra. Liko toko 5 andiny 5, fa Simona namalika nanao hoe tompoko, nandritry ny alina nefa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Mazava be teo ny tondroan'i Petera, tsy nahazo ninona ny fahaizako, tsy nahazo na inona ny fahalalako, tsy nahazo na inona ny fikelezanaina. Ikena tokoa ry havana, ilaina ny fahaizana, ilaina ny fahalalana, ilaina ny expérience, ilaina koa ny olona afaka manampy, ilaina ny vola, fa reny misy fetra. Rehefa tonga le fotoana tsy ahafahany manoatra tsony ny vola, de tsy afaka hividanana fahasalamana. Rehefa tsy am'le fotoana ahafahany manasitrana tsony dokotera, fa tapitra ny fahaizany sy ny fahalalany, de tsy afaka amin'inona tsony. Rehefa eo am'le fotoana tsy ahafahany mamonjy anao sy mamaly olana tsony ny olona, zay zao ny teneniny hoe fa nanao an'izay azo natao zany zahay, fa tsy vita intsony. Voafetra ny vitan'ny olona, voafetra ny vitan'ny vola, voafetra ny vitan'ny fahalalana sy ny fahaizana. Ilaina ho ary reny, fa zao misy fetra ireny. F'Andriamanitra, izy le tsy voafetra mandrakizay. Izy le tsy voafetra zava-misy mandrakizay. Zay na tonga Petera ny teny hoe kely aina ahako, nanao zay azo atao aho, fa noho le teninao Jesosy de alatsako ny arato. De rehefa toizatsika vakina manomboka ny 5 de ozy ny Baiboly amin'ny 5 hoe rehefa natao zany ozy de nahazo zan-drano izy. Nahazo zan-drano tsy hoe 2, 3, 4, na hoe mba nahazo misimisy taka le fahazahony hatramin'izay, fa nahazo azan-drano be de be lavitra noho ny azony hatramin'izay, ny azony, satria ny antony nanaiky nitodika tamin'ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ka nanapa-kevitra tamin'ny herin'ny tena sy ny maha-olombelona azy izy, tao anatin'ny olana io, tao anatin'ny fotoan-tsarotra lalovana io, de lasa noho tamin'izao, de tsy nahazo na inona na inona. Fa tsy maintsy nilasa izy aloha niankina tamin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra, lasa nitehitra tamin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Ry havanao, ao anatin'io tenin'Andriamanitra io io ny tondrosotra ao atsika zanak'olombelona zay manana an Jesosy. Io tenin'Andriamanitra io manoro atsika ny tokony atao, io tenin'Andriamanitra io mitondra atsika ho amin'ny fahavokarana, io tenin'Andriamanitra io ny loharano ny zavatra rehetrarehetra. Tsy raha hitantsika nge boky ny fiandohana manomboka ny 2 voalohany, de mbara sotra masina hoe teny anie ny netin'Andriamanitra nambara, teny ange ny netin'Andriamanitra nanangana, de misy ny zavatra rehetrarehetra, teny nampiasaina, teny no nomeny, teny natolotr'Andriamanitra, de misy ny zavatra rehetrarehetra. De hoy ahy zany hoe andaotsika mbola sahiankina amin'ny tenin'Andriamanitra, fa ity teny ity mampahery be atao anatin'ny Baibolitsika de misy soratra manao hoe ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny tenin'Andriamanitra tsy mety levona. Haitsika zany teny zany, ny zavatra rehetrarehetra mety levona, mety anjavona, mety tsy anakeritsony ny zavatra rehetrarehetra, fa le tenin'Andriamanitra tsy levona. Andao hiankina amin'le teny tsy mety levona. Rehefa mandalo fotoan-tsarotra na mandalo fotoa manahirana zany, de andao tsika hianatra hiankina foana amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza malaky manapa-kevitra fa sao diso lalana, aza malaky manapa-kevitra loatra fa sao de lasa voamaika miteraka olana vaovao, aza malaky manapa-kevitra loatra fa sao de lasa makany amin'ny lalana zay tsy izy, sao de voamaika indray podika amin'ny fiainana. Fa zao andao hiankina amin'ny tenin'Andriamanitra. Noho izany zany amin'ny tapany voalohany iny mahaiza miaino ny feo an'Andriamanitra isika.
mahaiza miaino ny feon'Andriamanitra aloha zay vao manao dingana. Aza malaky mikoropaka, aza mora taitaitra rehefa mandalo fasarotana. Fa Elia rehefa nomboka ny enjeny Jezebely izy de lasa izy nitsoaka, lasa izy ny afina, lasa izy ny lefa satria nisy tahotra tao anatiny. Mahaiza miaino an'Andriamanitra ry havana. Milohan'ny itoizantsika indray ao anatin'ny fandaharana rehefa avy eo de zao no teneniko amintsika hivavaka ho antsika mantsy. De ity ny ampahireziko antsika, tsy maintsy tena mila mangetaheta ianao hoe Andriamanitra no sarangotako, izy ny ankinako, izy ny anteherako. Satria rehefa tena miankina amin'Andriamanitra sy miantehitra amin'Andriamanitra ianao, azo antoka fa Andriamanitra tsy manary zaho zay tsy mandao ary tsy mafoy anao mihitsy. Zany hoe rehefa anaty fotoan-tsarotra de be deabe ny namana mora mialy, be deabe ny namana mora mandao ny tena namana ry havana de leo akaikinao foana ny fotoana sarotra, ny tena namana de eo foana le amin'ny fotoana manahirana, ny tena namana de eo foana le manakaiky anao ka tsy miala aminao amin'ny fotoana andalovanao vanim-potoana tena masy. Fa ny namana indraindray rehefa mety ny fiainanao, rehefa milamina ny fiainanao, rehefa mahomby ianao, ny fahombiazana de misintona namana ho azy. Tonga daholo ty olona rehetrarehetra ty, lasa ohatran'ny tia namana aminao daholo ny olona, satria mahomby ianao, satria mety ny ataonao, satria milamina be ianao, satria ianao matolotolotra, satria mety be ny fiainanao de tonga ho azy ny olona, tonga daholo na ny olona tsy tokony namanao ary lasa tonga ho azy namana. Fa zao rehefa resy, rehefa raraka, rehefa mandalo fasarotana de eo ny ahitana hoe iza ny tena namana. Be deabe ny olona miala rehefa resy tsika, be deabe ny olona nandao, ary mety anisan'izany ianao eo. Mety nisy olona nampianao, mety misy olona ny tena toko hoe nampianao ny fiainany, navotanao, no karakarainao, nomenao vola mihitsy nampiasaina, mety nalefanao nanao formation, nalefanao nianatra, na hoe nandany vola ianao mba hitadiavanao asa azy, na hoe nomenao toko hoe loharanom-bola izy mba ho ampiasaina nahodina, lasa nandeha be ny fiainany, tena lamina be ny fiainany, de mety hoe nanao indray nandalo zavatsarotra, nandalo olana, fa jereva fa iny olona navotany iny indraindray be deabe amin'ireny tsy mahalala ny tokony ataony, tsy fantany indray ianao. Izy nasiana soa, izy mba nampiana, fa indraindray ianao indray nomoatra ny tsy fantany, ianao indray noatra ny ataony tsinitsininy, ianao indray ny avinavonany, indraindray ary ianao tsy tadidiny akory, ohatry ny tsy fantany akory avy aminao ane le fanampiana avy aminao, fa tsy maninona, aza malahelo ianao, fa tsara na nisy olona toy izay na nisy ratsy olona, tsara na navitra olona toy izay na nimba olona ry havana, tsy maninona zany. Fa zao no teneniko amintsika hoe tandremo ao anatin'ny fotoana tahaka ireny, tandremo iaho. Rehefa mandalo fotoan-tsarotra, mahaiza miankina amin'Andriamanitra, mahaiza mitehitra amin'Andriamanitra, mahaiza tena mifikitra amin'Andriamanitra. Fa ao anatin'ny fotoana manahirana ohatr'ireny de hoy Jesosy hoe raha miray amiko nareo, Jaona 5:10 izy de miteny manomboka amin'ny 5, 6 sy 7 de mampianatra izy mbo hoe mila miray amin'Andriamanitra, mila mikambana amin'ny Jesosy, fa raha vao misaraka de tsy mahavita ninninona. Fa rehefa 5 izy, rehefa mikambana amintsika ka miray aminy de angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo le Jesosy. Zany hoe tena mila miankina tanteraka amin'ny Jesosy mihitsy, vanim-potoana mila tena iankinantsika amin'Andriamanitra zao, vanim-potoana mila tena ifandraisantsika amin'Andriamanitra zao. Ny zava-misy ny fasarotana, ny antosarotra indraindray de teny amintsika miala amin'izay amin'Andriamanitra. Aitsika tantarany Joba, tsovakiko tsony angamba ny soratra masina fomeko antsika fotsiny. Joba lehilahy tena nitahin'Andriamanitra, nanan-karena, nambinina amin'ny fiainany, ary voalazan'ny Joba toko voalohany eo de ambara soratra masina lehilahy sady natahotra an'Andriamanitra, marina, nandeha tamin'ny fahitsiana, de nanan-karena be, nanana zanaka anaky 7, tena nambin'Andriamanitra amin'ny fiainany, ary tamin'izany fotoana izany de tsisy lehilahy tahaka an'i Joba. Fa zavatra nisy rehefa tonga Satana, satria nisy nanomboka ny zanatoetra izy, de Satana no nanao ny asa ratsy. Vetivety de maty ny zanany, maty daholo ny zanany. Avy indray maty daholo ny biby fiompony. Avy indray nisy aretina hatrany tampon-tokatra any am-paladiana. Fa jerevintsika ny na ny namana akaiky azy na ny metsiny azy. Fa ozy ny baiboly Joba de tsy nety na metsiny an'Andriamanitra, tsy nety niala tamin'Andriamanitra. Zao voalaza vadiny Joba, raha zay ianao mandao an'Andriamanitra ozy miala amin'Andriamanitra de aleo ianao maty. Zany hoe ty teny vadiny Joba ty zany de teny
mampirisika anazy hiala amin'Andriamanitra amin'izay fa sarotra loatra ny zava-misy, tsy mora le zavatra miseho, tsy mora le trangam-piainana, de teteny zany le madama tsisy fanantenana ntsony ny fiainanao, tsisy vahaolana ntsony ny fiainanao, zanakao maty daholy, ny arenanao biby fiomponao levony ny afo daholy, ringana daholo, ny tenanao ty feno vahatra ny atapindokatra ny apalady, ny namana rehetrarehetra ty niala taminao daholo, inona ntsony ny aminao raha zay ianao miala amin'Andriamanitra mihitsy. Zay ny tenen'ny vadiny. Nefa zao ny fitohizan'le teny vadiny mila amin'Andriamanitra de raha zay ianao maty. Fantatra ny vadiny mihitsy zany fa rehefa miala amin'Andriamanitra ny olo le fananompo an'Andriamanitra io de izy fahafatesana ny fiainany, izy faharavana ny fiainany. Fa Joba de voalazan'ny Baiboly hoe ny fikitra tamin'Andriamanitra foana izy. Zay le faharoa. Raha tianao afaka ho tafavoaka anatin'ny fotoan-tsarotra sy manahirana de manova tahaka ny Joba, aza miala amin'Andriamanitra. So vanim-potoana misy antsika zao mihitsy ry havana ny tokony hanam-porofonao fa olona miankina amin'Andriamanitra ianao, olona tena miantehitra amin'Andriamanitra ianao. Tandremo miala amin'Andriamanitra ho anao zay efa mpino kristianina, andao hitodika amin'Andriamanitra satria tsy ny atao tany an'ireny ny ankinana amin'Andriamanitra. Efa andro farany zao izy tena ampiandohan'ny afatra androany, efa fotoana tena kely sisa de hiala eto amin'ity tany ity tsika hifarana zavatra rehetrarehetra fa ny fanahinao mba ho aiza. Le fanahy anaty nge tsy ho levina, fanahy anaty nge izy toerana ipetrahany eo ambadika zao ny vatana ny vovoka de afaka hody vovoka indray satria vovoka ny nalana anazy. Fa le fanahy maolona ho aiza ny fanahinao rehefa hiala anatin'ny vatana, ho aiza ny fanahy hipetraka aiza. Be dia be ny olona manamaivana ny fiainan'ny fanahany, be dia be ny olona ny tsy niraharaha no avy ny fanahany. Anika ozina atao zay tiako atao ihany io, zay mety amiko ihany io, zay mahafinaritra ihany io. Fa azadiny ry havana, ny fanahintsika no miaina mandrakizay. Nofo ny mandalo, fa ny fanahy de tsy maintsy hiaina mandrakizay izy. Miala ato anatin'ny vatantsika olombelona fotsiny izy rehefa matytsika de hipetraka any amin'ny toerana anankiray, na ao amin'le atin'ny afo be, ao amin'le fahaverezana, misy any devoly sy ny anjeliny, ao misy fijaliana mandrakizay ao ho amin'ny fanahy zay nanota. Fa no an'ny fanahy zay voavonjy nanaiky an' Jesosy, nina an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, nanaiky an' Jesosy Kristy le olona ary niala tanteraka amin'ny fahotana sy ny fanao zao tontolo zao, de voalazan'ny soratra masina izy kosa ilay toerana ao an-danitra, ao amin'le fiainana namboarin'i Jesosy, ao amin'le toerana namboarin'i Jesosy Kristy, de ao izy hiary hipetraka amin'i Jesosy, hiaraka hifaly amin'ireo olona voavonjy, hipetraka ao le atao hoe fiainana mandrakizay ao amin'ny paradisa, ao ny hipetraka ny fanahy. De hoy amintsika zany hoe tandremo miala amin'Andriamanitra na manahoana sy manahoana le fahasarotana, na inona endriky ny zavatra misy, na inona endriky ny zavatra miseho, tandremo miala amin'Andriamanitra. Tsy ny fiaina eto tany ihany kory ny antony any-pona, fa ny tena lehibe indrindra ny ivavahana sy any-pona an'Andriamanitra de le fiainana mandrakizay. Tsika nge mandalo eto manomana amin'ny mandrakizay, manomana no avy mandrakizay. Noho izany ry havanao, tsy hoe ny fahasarotam-piainana sy ny zava-misy atrehanao amin'ny fiainana de inona mpialanao amin'Andriamanitra hoe tena tsy zakako tsony ny fiainako hoe mafy loatra ny fiainako hoe de hanao tahaka ny vadiny Joba hoe aleo miala amin'Andriamanitra ve tsy vao maika mifikira amin'Andriamanitra ianao, vao maika metehera amin'Andriamanitra ianao ho tain'ny tompo ianao. Amin'ity 2025 ty de tena omenay anao ny aja sahaza ho anao Jesosy mihoatra noho ny hatramin'izay. Est-ce que tu peux juste lever tes mains, vous qui êtes en ligne, et dire Seigneur, je te place comme le roi des rois et je te donne l'honneur qui t'est dû, je te donne la gloire qui t'est due aujourd'hui. Je ne veux pas faire des cultes ordinaires pour juste faire des moments où l'on chante et on accompagne par des musiques, mais c'est un état d'esprit, un état de cœur qui t'honore et qui t'adore, Seigneur. Nini naira tonay androany dia ataonay amin'ny fonay rehetrarehetra hoentinay manaja anao ilay mpanjaka ny mpanjaka, hoentinay manaja anao ilay tompony tompo. Alleluia, satria ianao ilay Jesosy mpanjaka malaza anay, Jesosy mpanjaka malaza, Jesosy mpanjaka ianao tompo mpanjaka anay, ianao ilay mahery, ianao ilay tsara indrindra. Ok zany zany ilainao amin'ny fonao rehetra, amin'ny conscience anao rehetrarehetra hoe izy no Andriamanitra ao dia izy mendrika ho dehainy. Maneran-tany, maneran-lanitra rehetrarehetra ny zoa mandazany,
tompo mpanjaka mahery eo miano. Mianoanay eto ianao androany Jesosy a. Tonga izay hanaja anao, tonga izay hideranao, tonga izay hira ho anao ary ianao reny. Satria ianao ilay tompony ery, tompony fahefana rehetra. Tsisy azo arina aminao. Fiainana androany Jesosy a. Manaja anao izay amin'ny fona rehetra. Atolotra anao ety ianao ilay Andriamanitra souverain. Ianao mpandahatra ny ety an-tany, mpandahatra ny fiainanay. Dia androany izay te hanaiky anao fotsiny en tant que tel. Tompandahatra endry. Zao rehetra zao ianao dia ninona zara sy tendry ataonao dia fantatra efa tsara tsy mahasoa anay zany. Amen. Ritumpo panzaka mahery eo. Manasa anao izay Jesosy a. Ankasitraka ny fiderana izay ataonay indray androany. Satria manaiky izay amin'ny fonay rehetra. Fa ianao tompony ery, ianao tompony fahefana, ianao tompony zavatra rehetra. Tsisy azo arina aminao Jesosy a. Ary tsy tratra ny sainay, tsy falidiazanao, ny fiderana zaety, aizorey, ny asa tolotra anao ety. Azonao an-tsaina ve hoe iza ilay Andriamanitra izay tomponao? Izy ilay mpanjaka tsy toa, nefa izy be indrafo ihany koa. Tompo mpanjaka tsy toa, kanefa be indrafo. Delaina iram-po ehan-tsaina, delaina imandraky izay ianao Jesosy a. Eny mpanompo voavozy, dia samy io hoe
ianao isaintsaina an'izany tonkiry zany hoe eny tompoko melohany hitoizako ny amin'ny fampianarana sy ny afatra ampindray ny tompo atsika androany a de asa fitiniko aloha ny zavatra anankiroa izay a efa nomen'Andriamanitra atsika tamin'ny afatra teo hoe inona ny tokony ataontsika rehefa mandalo fotoan-tsarotra satria ozy ny soratra masina any am-parany any de tsy maintsy hisy andro mahory na hoe hisy andro sarotra ty an-tany zany hoe rehefa niteny Andriamanitra ozy le teny afatra nentsika teo aloha de tsy maintsy tanteraka zay ny tenenina tsy maintsy mitranga zay ny lazainy de inona ny tokony ataontsika rehefa tonga le fotoan-tsarotra satria efa miaina amin'izany zao tontolo zao efa miaina amin'izany daholo tsika rehetrarehetra de inona ny tokony atao mazava be araka ny teny teo hoe mahaiza miaino an'Andriamanitra de arao zay tenenina aza malaky manapa-kevitra aza morakivy manoloan'ilay zava-misy fa enoy Andriamanitra sy ny teniny de raha raintsika ohatra teo ny tantaran'ny Petera rehefa nandalo fotoan-tsarotra izy de zao ny tenenina no ny teninao Jesosy ary de andehako andatsaka ny aratiko zay le voaloha faro mahaiza mifikitra amin'Andriamanitra aza miala amin'Andriamanitra zany mihitsy na manahoana de tandreo miala amin'Andriamanitra tsy nitrangam-piainana na zava-misy na ny fahasarotana te hiala tsy vitako tsony ty tena mafy loatra tena efa lany aika ahako tapitra treo ny faharetako tsy vitako tsony rehafanao tandreo mifikira amin'Andriamanitra foana ho iaho mifikira amin'Andriamanitra Joba natosiky ny vady ny ala tamin'Andriamanitra ozy ny baiboly Joba tsy nety ny ala fa zao ny tenenina o raha vehivavy aho tahaka ny teniny anankiray amin'ireny vehivavy adaladala ireny ny teninao aza manery hiala amin'Andriamanitra fa za vao maika hifikitra aminy vao maika hiatehitra aminy vao maika hiaraka aminy de tohizina ny tantara vokatry ny fifikiran'ny Joba tamin'Andriamanitra na de nandalo fotoana nanahirana raha izy de zao voalazan'ny baiboly Joba 4:7 de ozy ny soratra masina hoe ary ny efarany tantaram-piainan'ny Joba de notahin'Andriamanitra mihoatra noho ny tany am-boalohany notahiana mihoatra noho ny tany am-boalohany ny fiainan'ity lehilahy ty niteraka zazalahy niteraka zazavavy ary tsy vitan'izany nanan-karena mihoatra ny teo aloha ary notahin'Andriamanitra mbola natratra ny zafiny izy tamin'izany fotoana zany lambin'Andriamanitra ny fiainany satria na ny antony ny fikitra tamin'Andriamanitra izy aza miala amin'Andriamanitra ry havana ndao hiankina amin'i Jesosy ndao hifikitra amin'i Jesosy tsika rehetra de tiany hiankina aminy hiaraka aminy melohany hitoizantsika ny fampianarana faraparany de anaraka hira fiderana anankiray isika isaotratsika n'Andriamanitra lehibe zay afatra ny atsika anankiroa zay fahitra mifanotelony isika isaotra mitoboko tsika ny amin'ny teniny zay mbola omeny ho fananganana ny fiainantsika ary makasitraka an'Andriamanitra afaka ny an'izay fiderana izay fahatelo ry havana dity ozy ny teniny Hébreux 2:1 raha tsisy finoana de tsisy ninina azon'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika raha tsisy finoana fa zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy misy finoana aloha tsy hoe tokony arana finoana fa ozy ny baiboly hoe tsy maintsy mino fahatelo rehefa mandalo fotoan-tsarotra na zava-manahirana de aoka tsy holevana finoanao manana finoana foana manana finoana ianao aza manaiky vozongozona ny finoanao rehefa mandalo zava-manahirana ianao io finoana io mantsy io na fahatsika misintona an'Andriamanitra anatanteraka zay efa zavatra tokony atsika io finoana io anko no afan'Andriamanitra manome zay rehetrarehetra zavatra iritsika nakasaitsika io finoana io koa mifanalahidy afan'Andriamanitra mamaholana misy fampianarana anankiray zay natao ndray andro hoe ny finoana de tahaka ny rain'le lakile passe-partout afaka moaina mivaravarana rehetra ny finoana de tahaka n'le hoe fanalahidy afaka ampiasaina mivaravarana rehetra de afaka moana zay varavarana mikatona na inona finoana ny misy afaka anaovana zany ka hoe amintsika zany mila manana finoana n'Andriamanitra mbola afaka hovainy ny tantara mbola afaka vahan'ny olanao mbola afaka hosotrany ny aretinao mbola afaka alaminy tokantranao ekeko mety mandalo fahasarotana ny asanao fa andao anao tahaka amin'ny Petera noho le teninao imino ny teniny mino zay lazainy aza velo vaozongozona finoanao mbola misy fanantenana raha mbola velona ozy ny soratra masina andaotsika rehetrarehetra tena amelona finoantsika indray anangana ny finoantsika indray fa re olona maro be zay niona tamin'i Jesosy tety ambonin'ny tany rehefa niona tamin'i Jesosy de zao daholo ny teny Jesosy Kristy tonga avy aminao arak'izay inonao zao koa ny teny Jesosy tamin'ilay vehivavy raha vehivavy lehibe le finoana tao aminao aitsika finoana foana zany no afana mahazo
zay rehetrarehetra ilainao amin'Andriamanitra, ilay finoana, izany ny takian'Andriamanitra, izany ny tian'Andriamanitra hananantsika, manana finoana. Aoka tsy ho levina ny finoanao. Mila mana finoana isika. Fa zany finoana izany ihany no ahafan'Andriamanitra mamonjy, ahafan'Andriamanitra manao zavatra, ahafan'Andriamanitra mamany olana. Ny finoana ny ahafan'Andriamanitra manasitrana, finoana na mampietsika an'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainantsika. Ary ny farany faefatra tokony ataontsika dia ity: mila roahana ilay devoly mpitondra fahasarotana, mpitondra fahoriana, mpitondra fikorontanana. Anisan'ny mahatonga ny fahoriana miandry farany dia tezitra ny devoly. Ary izy ny eo ambadiky ny fahasarotana sy ny fahoriana. Tezitra Satana, izy mahatonga ny fikorontanana, izy mahatonga ny aretina, izy mahatonga ny olana, izy mahatonga ny sakana, izy mahatonga faharavana, izy mahatonga ny olona lasa miova, mitoetra ka lasa ratsy, dia lasa misarotra amin'ny fiainana. Satana ny eo ambadiky, satria ny Baiboly dia miteny fantatry ny devoly fa kely sisany androny. Dia tahaka ny liona mierina mihitsy izy, mitady sy harapana. Andao toeritsika ilay fanaratsy, mety mahatonga fampitehana, faharavana amin'ny asa, fandravana tokantrano, mahatonga anao retena hoe fiainao aretina tsy sitrana. Andaontsika hivavaka, ambotika ny asana demony, andrava ny planina ny Satana. Fa rehefa resy ny devoly, azoko antoka fa tsy maintsy miova ny tantara. Hoy Jesosy, zaho avy hanana ny olona fiainana, dia hanana ny fiainana be dia be. Rehefa resy Satana, rehefa rava ny fahoriana entin'ny devoly, dia Jesosy Kristy tompo, izy mpamme fiainana be dia be ho antsika zanak'Andriamanitra. Andao ry havano hanolotra ny fiainana tanteraka ho an'i Jesosy. Ikeo izy, ampandrosoa amponao izy, raiso tompo imonjy ny fiainanao, satria Jesosy ihany lalana sy fahamarinana, Jesosy ihany ny fiainana. Izy ny tena fiainana, izy ny afaka hamonjy anao, ankinonao amin'ny fiainanao. Raiso le cadeau tsara indrindra amen'Andriamanitra ao antsika, Jesosy no anarany. Ampandrosoa amponao izy androany, ampandrosoa amin'ny fiainanao izy androany, avelao anapaka ny tokantranonao izy, aza vela mantontony ambaravarana fotsiny, fa sokafy amin'izay varavarana, mba hidirany Jesosy ao anatinao, hidirany Jesosy ao fiainanao, mba hamonjeny sy hamahany ny olanao rehetrarehetra. Ho tain'Andriamanitra ny ianao. Ka filazana dia tahaka izao: izay fiangonana RHEFI Androndrakely dia manana fitoam-bavaka lehibe. Misy mivavaka rana fifadian-kanina isaky ny Talata sy ny Alakamisy, dia misy vavaka rana fifadian-kanina manomboka amin'ny 7 sasany maraina. Isaky ny Talata sy Alakamisy ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely dia misy vavaka rana fifadian-kanina manomboka amin'ny 7 sasany maraina. Fa misy fotoam-panafahana lehibe kosa, fotoam-bavaka mihitsy manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 isaky ny Talata sy Alakamisy andavanandro. Talata sy Alakamisy zany manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 dia misy ny fotoam-bavaka tena misy tenin'Andriamanitra, misy fiderana ao, misy vavaka ao, misy fotoam-panafahana ao, manasa antsika rehetra tongavana izy na izy, fa afaka manokatra varavarana ho anao foana Jesosy Kristy tompo, mba ahafahany mamonjy ny fiainanao. Dia tongava ao fiangonana RHEFI Androndrakely isaky ny Alakamisy Talata izany. Ankoatran'izay ihany koa dia misy fotoam-bavaka lehibe ataona fiangonana RHEFI Androndrakely, efa ho anao izay manodidididina n'Antananarivo, dia manasa anao izay ho tonga manasa anao izay ho avy. Fa misy fotoam-bavaka lehibe isaky ny Alahady amin'ny 9 ora maraina, amin'ny 7 ora maraina, amin'ny 10 ora maraina, amin'ny 12 atoandro, ary ny tolakandro dia manomboka amin'ny 2 ora. Anasana anao naiza mety misy anao na inona anara-piangonanao. Jesosy tsy mifidy anara-piangonana, fa tongava. Jesosy tsy manavakavaka, fa tongava ianao, fa manana fahasoavana lehibe no manana ho anao izy. Ankoatran'izay nefa ny havana dia misy koa ny fotoana lehibe izay ataona isaka alatsinainy, natao miloha hevitra hoe herinandro mahagaga. Amin'ny 9 ora maraina indray izy io dia mifarana amin'ny 7 ora maraina isaky ny alatsinainy, isaka alatsinainy. Io indray dia tena fotoana iainao anaty vavaka sy hitondrana bavaka ny herinandro vaovao men'Andriamanitra antsika. Hinontsika tenin'Andriamanitra minitra vitsy, fa tena hoe miainao anaty vavaka isika mba tena afaka ho feno vavaka foana tsika. Dia izay ny tananainao hoe isaka alatsinainy zany amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 7 dia misy fotoana lehibe rahana amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Farany mialohan'ny vavahantsika dia misy numéro téléphone omeko anao reo hifandraisako aminao, na eo anao any ivelany Antananarivo azy, afaka miantso anay ianao fa afaka mivavaka ho anao zahay. Ny 032 04 632 60 032 04 632 60 na 034 13 707 59 034 13 707 59. Pasteur Claude afaka miantso anao, dia afaka manao fotoantsika raha ohatra ianao ka afaka mihaona aminay koa tsy maninona mihitsy, fa vonona izay anompo anao hivavaka ao anao mba hatsapanao foninahitr'Andriamanitra. Vavaka sika tomboka amin'izao fotoana izao ho anao izay natsapa fehetena ao anaty fahoriana, ao anaty jaly, ao anaty olana saribahana, mandolia amin'ny tokantranonao ao, dia apetrao fonao ny tananao,
fa hivavaka isika. Raha marary moa anao dia teo hoe faritra marary anao nytananao. Andriamanitra raiky misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teninao na ampitondrainao andro any. Misaotra tompo satria fantatro fa tsy nisy olona sendrasendra nahitany hafatra fa efa fitondran'Andriamanitra ho azy. Mamindra fo Andriamanitra ianao. Mamindra fo Andriamanitra ianao. Mamindra fo amin'ireo olona ireo ianao. Na inona eloka faratsina ho tanataony dia fonjeo izy. Amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ireo karazana fanaratsy mpitondra fahasarotana, olana saribahana, fijaliana, fahoriana any amin'ny asa, any amin'ny arabola, any amin'ny tokantrano, amin'ny fiainam-pitiavana, amin'ny tsy fahasalaman'ny vatana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy daholo ny loharanon'aretina amin'ny vatana. Miala daholo ny karazana trangam-piainana mampahory, olana saribahana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy zany satria izay vahana ety an-tany, vahana any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy miala daholo ny olana, ny aretina, fanaitainana, miala le karazana fahoriana sy fijaliana ao amin'ny tokantranony ao, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny tontolo ny asa aman-draharaha ataony eo. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy resy zany izy fampandresy. Mivaha ny olana, voatany fiainana, sitrany any aretina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia samy ho tain'Andriamanitra mirary fiatanana antsika rehetra, mirary sy fondrindra tokoka. filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ny androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny eninora maraina ka hatramin'ny fitora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Fa misy inona ao amin'io alatsinainy maraina io? Isy fanompo-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasana antsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka. Nomeko anarana hoe herinandro makaka. Ny finoko dia zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny, tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga amin'ny fiainana mandritra iny ny herinandro diavin'iny, dia hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny eninora ka hatramin'ny fito ora. Ka hoy aho hoe tongava tompoko, tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny eninora kanefa ihany koa amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana. Fiara-vavaka no ataontsika ao ka zay inoko ary inona ihany koa dia ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga, herinandro magaga. Ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Manantena anao eo anamiko, eo anaminay amin'io alatsinain'io. Samy tain'Andriamanitra.
matoky